Miarabatsika namana sy tapaka rehetra manaraka ny fandaharana zay ataotsika amin'ny tambazotra tirasera Facebook izay efa nataotsika hatrizay ary mbola ho ataotsika. Malalaka ny rehetra zany maneho hevitra ato ary raisina ny hevitra rehetra, raisina ihany koa ny kritika maro samihafa. Androany zany tsika iresadresaka makasika ny zavatra miely ao amin'ny Facebook amin'izao fotoana izao izay suite ny fandaharana izay nampiantrano vahiny anankiray tao amin'ny radio télévision ka. Ny afatra moa zany dia miantefa amin'ny tompon'ilay station PDG n'ilay station dia Andrimatoa Dadi Soloftia tompony RTN. Misy afatra apetrako aminao rahalahy ary misy afatra koa moa zany apetrako ho antsika rehetra. Izany dia sanatriany vava za tsy hamaly an'ireny provocation zay natao tamin'ny tenako reny. Be dia be moa zany zavatra niseho teo fa asehoko ny tsy mampety azy dia rehefa aveo tsy maintsy mitondra ihany koa teny afatra na fampasiahivana na mety ho fananarana ho antsika zany, ho antsika rehetrarehetra moa zany monina eto Madagasikara indrindrandrindra fa eto amin'ny renivohim-paritany ny Mahajanga. Zay teny zay zany matoa atsika androany tonga amizao fotoana zay fampiresantsika eto ny vy ony tsy mikitrandrery. Nisy fandaharana moa zany manasa vahiny tao amin'ny RTN. Io station anankiray zay misy mpiaino any eto atapo-tanàna Mahajanga. Ka hitatsika moa zany ny fepetra rehetra zany rehefa hiakatra amin'ny plateau anao dia tsy maintsy misy ny fifanarahana na fifampiresahana mialohan'ny akaran'olona anankiray zany amin'ny station radio na télévision. Raha nijery ny fandaharana iny zany tsika dia tsy nisy mihitsy ny angamba ny fahitako azy ny fifampiresahana mialoha, satria raha ohatra ka hoe zavatra niseho teo zany dia zavatra tsy faseho masoandro ka somary mahagagagaga sy mahatalanjona ihany hoe moa ve ny station moa zany afaka anao zany manononona ny anaran'olona ary manaratsy olona na miditra amin'ny vie privé. Ka izay zany no mahatonga anahy zany eto manao antso zany aminao rahalahy zoky izay tompony station ataoko angambany mifankafantatra tsara atsika mifankahalala ary raha misy angambany ny station izay fiakarako matetika ary mamoaka ny vaovao koa indrindra hatrizay dia ny stationareo isorako anareo zay mifiarah-miasa fa ataoko angambany tsy maimaimpona izy ireny fa nandoavam-bola. Ka eto moa zany zaho dia manipy an'izay teny zay apetrako aminao fanontaniana amin'ny fotsy miangatra rahalahy. Andrimatoa PDG hoe aiza ho aiza zany amin'ireny fandaharana zay natao makasika ny tenako. Tsy zaho naniraka anareo fa zaho nofosaina amin'ny stationareo hoe aiza ho aiza ny rôle des médias zany amin'ireny zavatra niseho reny. Zay fotsiny fanontaniako apetrako aminao. Mahalala anao tompona orinasa anao fantatrao zavatra mety sy ny tsy mety, hoe ara-dalàna ve, hoe ny zavatra nandalo teo voahaja ve ny rôle des médias amin'ireny zavatra nandalo reny. Za tsy ilaza hoe manana droit de réponse za tsy nantsoinareo ary tsy niresahanareo makasika azy iny, fa dia voahaja ve ny rôle des médias, moa ve azo atao ny manao fifosana sur plateau. Ilako valiny zay raha manao fandaharana anao amin'ny lahady zao dia valio zay hoe inona natao hoe rôle des médias. Fifosahana amin'ny plateau ve na diffamation fanalambaraka olona na incitation à la haine na fiantsonan'olona ankahala olona anankiray na dénigrement zany hoe fanambanibanina olona na affirmation gratuite zany hoe filazana zavatra tsy ananana profo na koa hoe tafiditra ao anatiny koa zany atteinte à l'intimité de la vie privée.
moave voaja zay no atao hoe rôle des médias ka ho azavaiko zany zay ho antsika mpanaraka za eto za tsy malahelo ary za koa tsy tezitra koa fa mba hiteny teny fampatsiahivana antsika zany marina fa mety betsaka ny olona voatohitohina amin'ny intervention zay ataoko misy fianakaviana mety tsy mankasitraka fa kosa zao amreny zavatra zay nitanosaiko teo reny zany tsy tafiditra tao ny analyse fanadihadiana na critique ny fanadihadiana zany ataonao na mety atezitra olona zany izy zavatra azo atao zany permis satria tsy voararany lalàna zany ny resaka critique koa na tsikera de tsy voararany lalàna zay zany raha ohatra mitany démocratique azo ataonao zany mitsikera olona anankiray amin'ny andraikitra zay sahany raha ohatra ka olom-panjakana izy na olona mitondra izy zany azonao atao zany zay fampatsiahivana na fanairana amin'ny tompon'andraikitra raha ohatra ka misy zavatra tsy mety ohatra am'zany ny lalany eto taptanana ny Mahajanga potika am'izao tsika miresaka zao fahavaratra zao afaka miteny ianao hoe potika ny lalana aiza nareo tompon'andraikitra mbola misy fanjakana ve eto zany tsy fanaratsiana zany tsy fangalambaraka zany tsy fankahalana zany tsy fanenjehana fa tsikera zany zay mba atonga andreo tompon'andraikitra ijery ny andraikitra zay tazonindreo raha tsy manao zany reo manaitra ny fanjakana foibe zany ijery an'le tompon'andraikitra tsy mavita ny asa zavatra hafa zay zavatra permis tanteraka ny manao tsikera fa zavatra nandalo tamin'ny stension io tamin'ny andro ny sabotsy teo de zavatra tsy faseho masoandro ho azavaiko zay fifosana le izy satria fandaharana matoanao miakatra plateau zany de manana ny vinanao manana ny projetnao fa le zavatra tao angambany hitanareo angambaky tsy latsaka ny 20 fois angambany tenenina foana narana Afakandro zay zavatra zay aloha fa tsy mety na ny mpandray vahiny tao moa zany tsy mba niteny hoe efa lasa tafiditra ny vie privé nge raha lahanao am'izao ohatra am'zany ny filazana hoe incitation à la haine aloha de filazana hoe io Afakandro tsy manjary io Afakandro tsy mendrika omena fahefana zay zany de efa tafiditra agnatin'ny incitation à la haine zany hoe tao aminao zany voaka Mahajanga ankahala ny Afakandro Christian na ny tokantranonao ara tsy vitanao mitondra azy ahoana ny tondranao any tanàna ny Mahajanga zay zany tafiditra ao anatin'ny vie privé rehefa ny resaka tokantrano anao zany efa tsy raharam-pirenena intsony zany efa tsy kera zany fa resaka vie privé zay zany anao tsy manjary rehefa miteny olona anankiray zany hoe olona tsy manjary io olona mpandainga io zany hoe manao dénigrement zany ianao am'izay satria zavatra teneninao zany tsisy précision nisy koa resaka affirmation gratuite koa tagnatin'ny tao inona moa natao hoe affirmation gratuite de filazanao zavatra zany tsy anananao proof zavatra teneniko aminareo zany resaka fandikan-dalàna daholo zay hoe anao zao milaza hoe io olona tsy manjary nandeha nandroaka mpianatra malagasy tany amin'ny firenena arabo enimpolo nisany jereo zany nandroaka mpianatra za ngambany mbola tsy hainonareo hoe tsy président université ny tena koa tany ivelany zay zany fa tsy marina zay hoe enimpolo nisan'ireo mpianatra reo zany de fa tsy izy reo mpianatra reo firy ny isany zany hoe tsy mitombona zany zay zavatra zay zany atao hoe affirmation gratuite ka tafiditra ao anatin'ny diffamation raha nijery ny fandaharana zay tao anatin'ny 30 minutes zay nivahinianany olona io tao anareo dia niseho tao izany incitation à la haine zany haine raciale tafiditra tao koa satria tena ny précisena mihitsy ny hoe ianao ane tsy olona veto anao ane tsy teraka eto andehananareo amin'ny tanàna misy anareo ary inona moa ty azany olobena eto no tenteneninao azonareo le fomba fiteny anao tsy olona veto zany hoe za rehefa tsy olona veto avy ay zary zaho hitanao mipetraka eto de lazainao ve zaho tsy olona veto zany tafiditra anatin'ny incitation à la haine raciale zany hoe anao eto manavakavaka zany Madagasikara tia faritany Mahajanga tia renivohim-paritany Mahajanga tia malagasy rehetrarehetra manana zoa hipetraka ato fa aza mifanavakavaka na avy any antsimo anao na avy any avaratra anao na antsinanana na andrefana dia afaka moninato
ary tsy afaka ilaza mihitsy ianao hoe ianao irery ny tompony. Isika rehetrarehetra ny tompony ty Mahajanga ity, isika rehetrarehetra ihany koa no tompony Madagasikara. Zay zany no mahatonga ana manafatra aminao zany zokibe dady hoe tsy ao anatin'ny déontologie ny resaka fanaovan-gazety iny zavatra iny, tsy anatin'ny etikana journalisme zany igny Andriamatoa Crépin zay nandray vahiny tao ny RTN. Azoko atao no mitory anareo pour diffamation, affirmation gratuite, incitation à la haine, tafiditra ao anatin'igny koa ny atteinte à l'intimité de la vie privée. Tiako tenenina zany misy infraction maro zany tao anatin'ny fandaharana iny. Azoko atao fa za tsy tory anareo, tsy tory za. Mahazo manao zavatra ohatran'iny anareo mariana moa fa tsy afaka miakatra amin'ny anteninareo zany ny tenako de nefa ianareo ihany zany rehefa aveo mitady olona zany asainareo andeha hanaratsy ahy ao anatin'ny plateau. Zay zavatra zay zany no itondrako taraina eto aoka atsahatra ny fankahalana ny hafa. Ity Mahajanga ty hoany antsika rehetrarehetra be dia be ny olona mpiavy eo. Enina de roasinareo hoe mandehana amin'ny toerana zay nevianao anao. Aza adino fa Mahajanga vasta. Ny Mahajanga dia avy any Maromandia katrany Tsinginy Bemara avaratra Antsimo. Raha Antsinanana izy Mandritsara de eto Mahajanga. Tiako tenenina zany tsy afaka manilikilika olona ato ianareo raha ohatra ka zay no géographiquement zany jerena. Zaho zanaky Mandritsara, zanaky Maintrano, zany hoe faritra Sofia ndraiky faritra Melaka no neviako. Zany tsy mampenatraya ary tsy voafafanareo agnatin'ny tantara. Raha mijery ny ilan'ny kopia ambony iny ianareo mahita hoe district ny Maintrano faritany Mahajanga tao niterahako, faritany Mahajanga. Zanaka Mahajanga fa za tsy tiako le manavakavak'olona, tsy tiako le miteny ianareo tsy aveto, ianareo porte bagage, ianareo ohatran'izao tsy mety zany. Angambany zany toetra zany tsy hitanao any amin'ny province hafa raha tsy amitsika eto Mahajanga. Sanatriny vava ve de very olobe ty tanàna ty, tsisy olobe tsony zany eto amin'ny chef lieu de province. Ity no chef lieu de province tsika, zany hoe capitale ny faritany ny Mahajanga dia Mahajanga 1. Ny olona rehetrarehetra zany ato zanany, na aviaizanao na aviaizanao na aviaizanao zanaky. Fa rehefa tian'ireo vahoaka reo anao, miasa ho an'ireo vahoaka reo, tian'ny Mahajanga anao zay. Miaro ny maro anisy anao, miaraka mifosifosy miaraka amindreo, mifampipetapetaka amindreo, manampy andreo, tian'ny Mahajanga anao zay. Ny olona rehetrarehetra tian'ny Mahajanga dia manao zavatra manasoa any Mahajanga. Be dia be ny zavatra voalaza tao anatin'iny vidéo iny. Za moa zany tsy andeha ifamelabelatra amitsika hoe inona mampety an'iny sy tsy mampety an'iny. Azo atao no mitsikerana, azo atao za tsy mandany zay. Azo atao no mitsikerana positif zany na negatif, azo atao. Fa ny miditra ao anatin'ny vie privée kosa zany tsy mety zany. Raha nahita nareo reny intervention rehetrarehetra reny tsisy resaka vie privée, ary olo-mpanjakana daholo zany no voakritika satria tsy every koa fa tsy mavita ny andraikitra zay nomena azy araky ny tokony ho izy. Zay ny fomba fijeriko. Ka ianareo koa afaka mitsikera koa amin'ny asa zay ataoko, amin'ny andraikitra zay ataoko. Fa tsy hoe afangaro zany izy io. De lasa fioaram-pefitra fifosana tanteraka zavatra nandeha tao amin'ny fandaharana, fa tsisy hoe iza izy fa tena hoe Afakandro no invité spécial Afakandro nefa olona hafa no miresaka eo. Zay zany zavatra nisy. Ka zaho zany miteny foana zany zao hoe ilaina ny fitambarana, ilaina ny fihavanana, fa aoka amin'ny zavatra tsara. Zay moa zany le izy. Zavatra tsara zany tokony ampitambatra atsika. Fa ny tsiniko zany raha eto Mahajanga moa azahoako an'izay teny zay hoe olobenay aza teneninareo. Iza moa le olobe? Iza le olobe? Aza dino misy ny olona zay nahazo taona, misy ny olona ela ny ainana, misy ny olona olobe. Ny olobe tompoka dia olona mafetenana, manao ny mety, manao ny tsara no atao hoe olobe. Ny olona ela dia ny olona betona izy fa tsy mahafantatra an'izay ataony. Reny tsy azo klasena olon-dehibe. Zay zany ny zavatra tsara ho fantatsika. Nazahoako tsiny mamaivay zany tena marina, nazahoako tsiny tena mamaivay dia iny aferan'ny vary iny. Azadinonareo, azadino fa iny resaka vary iny no nahatonga na ratsy am'ireo olobe sasany. Nefa
mba fitiavana andreo vahoaka reo na tonga nantsangana hoe zaho ane tena marina tsy hinana ny vary stock tampon igny zaho tsy mihinana an'izay sorako an'Andriamanitra moa zany tsy mihinana an'izay zaho fa le vahoaka madinika vahoaka namanao havanao mety tsy atakatra an'izay hividy an'izay vary zay no nitsanganana nanaovana an'iny fa tsy hoe tsy fitiavana reo le olo zay nahazo taona tafiditra ao anatin'iny eo na le olona mitazona ndraikitra ambony tafiditra ao anatin'iny eo zay zany tokony zavatra miavaka tsara zay fa raha izay zany no zavatra azoako tsiny iantsona fitambarana eto ampiray any zanaky mahajanga tena miala tsiny aminareo kosa aho fa tsy namanareo amin'ny zavatra ohatran'izay raha ohatra ka hamon'olona no andeha hikambanantsika na olona na vita zavatra mamoa fady tsy manjary no iantsoantsika fihavanana na hitambarantsika tsy namanareo velively zany zaho dia avelao zao ratsy aminareo fa tsy olana zany tsy maninona zany zakako zany zay fa le vahoaka ho vonoina kosa zaho aloha sarotra aminazy zany no hijoro akaikinareo zany aneo an'izay mahazanaka mahajanga zay na anambaniban'olona na anaotsinotsinona olona am'izay ka zay zava-misy eto be deaibe moa le intervention nataoko dia be deaibe koa ny olona voasarimitra ao anatiny le zavatra feno habibina eo koa ny resaka kolikoly avolenta eto Mahajanga dia manomboka zany frustré reo olona reo ahoana moa ilazana hoe tsy mety amena fahefana Afakandro satria norahina zany olona iny hitemporiser ny zavatra zay ataotsika nefa tsy possible zany fantatra ny olona toanan'iny olona iny iza ny olona miaradiamy miarapetsapetsa aminy fantatra ny olona naniraka azy fantako anie ny olona naniraka azy fa de za moa zany tsy makalagy am'zany zany tsy olana amiko fa fantako tsara ny zavatra mila tongavana zany aleo discriminetsika Afakandro aleo ataotsika zay tsy macrédible ny Afakandro mba tsy angamba ny enon'olona azy am'zay zavatra eo zay olona zay fa ireo olona zay satria eto Mahajanga zany zao fandehany kia koa raha misy ny fifampiresantsika vao maika tsara raha tsy misy samy manao any politika zay every ny fampandroso an'ity tanànatsika ity misy ireo zay tsy miaraka aminay misy olona efa nitondra taloha misy ireo mbola mitondra am'izao fotoana zay fampiresantsika zay saika tafiditra ao anatin'ny afera maloto daholo izy ireo misy vary mangatsika daholo izy ireo amin'ny fitsarana am'ireo corruption fandekan-dalàna zay vitandreo nandritra ny tondrahandreo na mbola am'izao fitondrana zay misy andreo reo misy ny ekipa vaovao so de mieritreritra ianareo tsisy ray aman-dreny miaraka aminay misy ray aman-dreny maro miaraka aminay fa ray aman-dreny tsy manana dossier maloto ary tsy nangalatra ary tsy namon'olona ary tsy tafiditra amin'ny zavatra maimbomaimbo toany sasany zay zany zavatra misy eto ka ireto ekipa reto zany mivondrona tadidio fa zao za rehefa miteny zavatra marina olona manana dossier maloto daholo reo mitambatra manenjika ny Afakandro Kristian reo tsisy olo afaka andany zany eto de zay zavatra zay zany efa manelingelina andreo sahady satria be deaibe ny fandikan-dalàna ary mbola ho hitanareo ao amin'ny zavatra zay ho ataotsika na am'izao na aneorinany zay zavatra zay zany mahatonga andreo hoe raha ty zany tonga eo amin'ny fitondrana eo ka mitondra eo ho voahitsy daholy ireo corruption rehetrarehetra reo ary ho sahirana isika am'ireo halatra zay nataotsika halatra fananam-bahoaka zay nataotsika reo ireo fananam-bahoaka zay navidividitsika na nyzaraitsika sambytsika ivoaka daholo reo zavatra rehetrarehetra reo ary averina ary de fa lazaiko aminareo za eto tsy miady za eto tsy mampitahotra fa le zaho tsy tianareo sakananareo tsy tonga amin'ny fitondrana io fa rehefa tonga eo ireo fananam-bahoaka zay nalainareo amin'ny fanananareo reo de averina amin'ny vahoaka averina amin'ny commune zany aza misalasala nareo aza manana ahiahy fa be deaibe ny arenan'ny vahoaka iverina amin'ny vahoaka zany zavatra fanamby efa nataoko amin'ny vatantenako voady nataoko zany oravaiko corruption io ohatrany nandravako ireo fandikan-dalàna maro tam'izay mbola fon'ny anatra tany amin'ny firenena arabo nyravaiko de ravako zany hoe defi miandry ahy koa zany amerina nireo fananam-panjakana rehetra amerina ny fananany commune rehetra zay nahodikodynareo manenjika ahy reo fantako ianareo fa maka fananam-bahoaka ampodiko amin'ny commune reo aza manahy nareo eto tsy misy intimidation zay andaitra zany tsy misy ny menasy zay mety ho raisiko zany zaho lehilahy mijoro ary sahy vonina handravandreo miaraka amiko tsika de miaraka amin'ny fandrosoana tsisy resaka hoe
fitapitaka na vava fotsiny na ino fanamby ameko anareo corruption zéro corruption eto Mahajanga fanamby ameko anareo reo détournement rehetrarehetra jiaby zay natao averina amin'ny commune reo fananam-panjakana averina amin'ny fanjakana ireo construction illicite zay nanaovana corruption tsy maintsy averina amin'ny fanjakana ary sazina ireo tompon'andraikitra zay nanao an'izay zay zany le izy fa tsy hoe ianareo manao zavatra tsy mety manao zavatra tsy manjary zay ny vitanareo ary sasany mbola manao dia hoe tsika tokony hitambatra ary tsika tokony irahina tsy possible zany na finoana ray tsika zay moa koa ny zavatra teneninareo olona finoana ray ve dia izy mihitsy no mitaky ny ampiarana lalàna amin'ireo olona mitovy finoana aminy ahoana kosa moa ty tsy resaka finoana fa resaka raharam-pirenena na mitovy finoana amiko anao rehefa tafiditra amin'ny zavatra tsy manjary assume vo zavatra tsy manjary nataonao na mitovy fiaviana amiko anao na mitovy foko amiko anao rehefa tsy mety ny zavatra tsy nataonao dia izakao zay fa tsy fidin'ireo olona zay nangalatra vary na nangalatra vilany na akoha no migadra 2 ans en prison fa ianao zay nanao corruption anao zay namono vahoaka ianao zay manana ino ty nahavita zavatra tsy mety ndray no mila arovana no tsy enjeny lalàna zay zavatra zay zany tsy mety ka tokony ampitoviana ny rehetra zany eo anatrehany lalàna zay moa zany mahakasika ny zavatra iny fa tiako fotsiny manambaranareo ny toetrako zay toetrako zaho tsy hovovanareo amin'izay rehefa hiavana tsika amin'ny zavatra tsara rehefa hitambatra tsika amin'ny zavatra tsara mba makalesona koa tsika fa tsy olona manimba fananam-bahoaka sasany zao naka siramamy mihitsy nampidirina amin'ny tomobiliny commune simba io tomobily mandeha million maro dia lazaina io zanaka tsika io aleo arovantsika aleo tsika sambytsika io non za tsy ohatran'izay anarina zay manao zavatra tsy mety zany tsy tokony hisy resaka fiaviana na religion na ohatran'izay dia mba hatsaharonareo ny ty resaka fankahalana ty fandroahana olo hoe miala teto anao mangana amin'ny tany misy anao aza atao an'izany malagasy ray ihany isika dia iray vatsitsika tsy tokony fanavakavaka zany atsaharo miangavy anao PDG RTN atsaharo ary mba adiadionareo le olona rehefa miakatra amin'ny stansionnareo fa tsy anao zavatra ohatran'ireny fa menatra zao hoe mbola misy olona misaina hoe anao tsy teraka teto andehananao mandeha amin'ny tany zenevianao any zany tsy fanao raha zavatra vitako eto Mahajanga tsy vitako tany mandy tsara ary tsy vitako tany mainty rano aoka zava aminareo ary raha mbisy olona navita zavatra eto Mahajanga afaka miboaka izy raha mavita zavatra ny ohatra ny Afakandro Kristian afaka mivoaka izy zaho afaka manao pari hoe iza zanaky ny olo eto teraka eto zany tiako tenenina na vita ny ohatra ny Afakandro Kristian mivoa eto fa nefa zany tsy rehareha fa défi zany dépassionareo io zavatra vitana io be deaibe misy fiangonana nahazo tombony teto na kristianina io na islamo na isambatan'olona io na olona nahazo fanampiana maimam-pona ary tsy antery marina io fanomezana io fa rehefa tsy zaraina io tsy tonga tany aminareo fa zahay mitady fanampiana anampianay ny mpiarabelona nay satria tianay izy ireo havanay za tsy manavaka an'izaniza ary mampifandray ny rehetrarehetra ary miaradia amin'ny rehetrarehetra ary akaiky ny rehetrarehetra fa kosa amin'ny fitiavana ampanajana raha misy manao zavatra tsy mety anarina raha misy zavatra tsy fankazahoana afaka mifampiresaka fa ny fangalabaraka misy le PDG za mihevitra hoe tsy tokony ianao zay mieritreritra hitondra fantatra ihany ane zavatra nomanitsika nomaninareo azafady fa miandry an'izay fanendrena zay nareo engany mahazo toerana nareo amin'ty fitondrana ty dia mba ampiraiso ny vahoaka atambaro ny vahoaka ohatran'izay koa zany sasany aleo tsika miresaka zavatra positif fa ny tsikera azonareo tsikeraina zao afaka anaovanareo fanadidina zao tsisy problème zany afaka ataonareo malalaka nareo fa kosa miditra amin'ny vie privé tsy fanao zany manamban'olona tsy fanao zany ny manao fifosana na diffamation na iantsolona zany ankahala olona zay zavatra zay tsy fanao ihany koa zay ka aokatsika zany mba isafidy any ny lohateny zay ho ampidirina ao amin'ny télévision-tsika fa izay zany mety mandratra olona zay na mety mandratra anareo satria na zao zany crédibilité-nao mihitsy no mahatonga sainanahy eto zange niarany tsy nety hatrizay jereo moa zao amitsika miresaka zao zany tsy mahazo miakatra ao anatin'ny télévision-nareo zany zao dia nareo zany mandefa olona ohatran'izay nefa ny olona zay miakatra aminareo tsisy fanadidina amin'ny aloha fa dia
manao zavatra mamoafady rehetra aho amin'ny ama personnalité koa de mandeha ho azy nefa tamin'ny fotoanany mamaivaiza mi resaka fanakanan-dalana igny tamin'ny fanorenana ny gymnase igny zahay moa amin'ny équipe-an'le hoe ny lalana tsy tokony supprimena fa ilaina io ho an'olona rehetrarehetra io tafiditra anatin'ny plan d'urbanisme sy ny sisa ianareo zao nanakana anao hoe ianao mahazo miakatra amin'ny anteninay fa tsy azo resahana io lalana amin'ny gymnase io jereo nareo tsara ianareo nefa milaza fa tiany mahajanga nareo nefa za mitsangana miaro ny intérêt ny voaka amin'ny mahajanga ianareo ndray no miteny anao mahazo miakatra plateau fa tsy azonao atao miresaka an'io lalana io ianareo nyteny an'izany de respecté koa de tsy niady an'io lalana intsony satria tsisy toerana afaka mitaky an'izay fa de ato amin'ny Facebook ary ianareo rehetrarehetra zay manenjika ahy zany na mivantana na ankolaka ianareo de manana dossier zany amin'ny fanimbana ny tanàna ty Mahajanga ty ao ny resaka construction illicite zay misy ianareo ny varovarotra toerana ho an'ny commune toeram-bahoaka zany fananam-bahoaka zay navidinareo amin'ny olon-tsotra misy ny fananam-bahoaka tazominareo anareo zay zavatra izay rehetrarehetra zay zany anareo tafiditra voasarinitra agnatin'izay zavatra izay misy resaka tany resahiko tary Amborovy fantako ny zavatra nataony solombavam-boaka atsika nanao bazary ampivoandalana izy fantako satria io tany io efa voazara efa nozarainareo io tany io ianareo zay manenjika isanandro amin'ny Facebook zao ange miady zavatra mahatsara atsika io tany io ancien piste io zany hoe aérodrome taloha izy io zany efa voazara mitompona andraikitra ambony maro isan-tsokajiny eto Mahajanga tsy anareo zay manenjika io mihitsy nahazo na 10 mètres carrés amin'io nahavanareo tsy nahazo koa fa reo olona zay everina mitondra atsika zany no nizaran'io be debe izy io fa tsy maintsy mbola asehoko hoe iza tena ny tia Mahajanga iza mahatonga ny ty tanànatsika ty simba ty mba misaina amizay tsika iza ny manimba ny ty tanànatsika ty iza no mivarotra andreo fananatsika reo be debe reo fananana lasa fananana privé amizao na lasa fananandreo manokana ho asehoko eto zay le teneniko hoe matahotra amizay nareo de hoe aza mena fitondrana Afakandro fa io olona ohatran'io tsy mendrika satria hainareo amerina andreo fananana na odikodikinareo reo fananam-bahoaka reo averina ho an'ny commune tsy ho ahy efa mananao misy ao tsy araky ny fanambanina zay ataonao hoe tsisy an'izao manana trano tsara eto manana tokotany tsara eto ary maro fa tsy hainareo zany tsy atao dalana amin'ny Facebook ato fa tohizonareo ihany ny fanambanina ianareo reo de tsy misitraka an'ireo zavatra vidividin'olo arovanareo reo olo arovanareo reo efa sambatra mety ny fiainany amin'ny fivarotana amin'ny fananam-bahoaka amin'ny fanaovana corruption fa ianareo zay miaro reo na ny ariary tsy azonareo na ny aveniranareo tsy assurevan'olo reo ka zaho eto tsy ho ahy mihitsy n'io zavatra ataoko fa ho antsika rehetra itambaratsika azo apetraka zany mangarahara zany io ny teneniko aminareo défi ataony Afakandro amin'ty tanàna ty ary ho asehoko anareo fa ho province sangany Mahajanga amin'ny fotoana tongavana eo sangany ohatrany ataony Dego amizao zao aloha de jaloux amin'ny Dego tsy hoe jaloux tsy mankaty fa jaloux tianao défi amin'ny Dego hoe ho dépasser lavitra Dego Suarez hitanay fadiovana grande ville tsisy construction illicite madio io défi apetrako amin'ny voaka Mahajanga eto hoe ampoditsika tsy asiatsika arabe loka zany eto na fahavaratra na maintany mahita vovotsika amin'ny pays arabo ahoana ny tsy ahitatsika goudron avy any amin'ny pays arabo andesitsika nasaratsika ny ty tanànatsika ty zay le izy misy tsy ambaratelo be debe fa mbola ho fatatsika eto miandalana be debe nge zay nianatra tamin'ny pays arabo sasany manao activité sasany double 6 ary double 6 reo zany manenjika foana ny ataondreo asa fa tsy manampy any namandreo zay everiny fa mahavita zavatra zay moa le izy tsy fanomezantsiny zay fa juste mampatsay fotsiny manana défi tsika eto ary mbola vonina Afakandro iaro ny tombotsoany maro anisa iantso anareo koa zany zao anampy ahy iantso ny rehetrarehetra iaro ny tombotsoa iraisana zany fa tsy tombotsoan'olo tokana ary aza manompo olona io fa tsy mety na zao rehefa manao zavatra tsy mety afaka tenenina niza manao zavatra tsy mety afaka tenenina fa mila manana preuve foana anao amin'ny zavatra resainao mba tsy anaratsy olona na ifosa olona na anambanimbany olona na ilaza zavatra tsisy preuve na hiditra ao anatin'ny vie privén'olona fa aoka tsikera de mitondrasa vaolana miteny zavatra tsy mety tsika ierahantsika zay ka zay no lazaiko teo zay hoe zaho de miaro ny tombotsoany maro anisa fa tsy tombotsoako velively
manokana no arovako dia miantso anareo zany zao andao ifanampy amizay. Non, tsy zay. Miantso anareo zao amin'ny tombontsoa antsika rehetrarehetra, aoka tsy hanavahana. Mahajanga hoahy, ho anao, ho antsika rehetra. Madagasikara ho an'ny malagasy. Magasitraka tompoko.